hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Tsika rehetra izay manaraka ny zapion radio Don Bosco amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fandarana mba hovanina no arabaina irarina soa na tratra indray ity alarobia ity alarobia ny andro alarobia 10 febroary 2024 na fotoantsika hoe isaky ny alarobia ny fotoanantsika dia tonga izy ity dia tonga etontsika amin'izao fotoana izao oraray fandaharantsika miverina fandaharana isaky ny alatsinainy alina valo sasany anoany no miverina izay fandaharana izay mandeha any amin'ny RTP Live na any amin'ny YouTube anko ny fandaharantsika any amin'ny tolakandro any no anarahantsika an'izany. Bruno lafan'ny teknika dadino makansary etony mazatrantsika dia ny ray aman-dreny ny mpanabe Généraly Désiré Philippe Ramakavelo no anao famela-pianara-drivotra miarara sosiny tsara ho antsika rehetra ao anatin'ny ora ray izay irahana mba hovanina tolontsika. Mba hovanina Andriamato Flavian, mba hovanina Andriamato Dadia, mba hovanina Andriamato Bruno, mba hovanina tsika rehetra manaraka ny fandaharana tompoko. Ya, tsika isaky ny miditra eto amin'ny fandaharana dia manao fampitinana na tsy azy walazantsika tamin'ny farany. Marina loatra. Ny tsy hay ataontsika eto dia azo lazaina hoe ho fanohizana izay nataontsika hatrany eto. Mitohy. Mieritreritra fa mety hoe ny fiandraisantsika ny loko-pirenena, ny sainam-pirenena zafady hoe ny fotsy, ny mena, ny maitso satria anao ny maitso tsika androany dia mety hoe mivadika loha hevitra hafa indray tsika manaraka fa andao vitana le loko anankitelo le saina ka ny resaka ny fanaovana tamin'ny heriny dia mbola momba ny fitiavana ihany Andriamato Flavien izay ny avy amin'ny lokomena ny sainam-pirenentsika. Anisan'ny resaka natao ihany koa ny momba ny Saint-Valentin dia hoe andron'ny mpifankatia eran-tany lazaina azy fa tsika teto ny teny hoe andron'ny fitiavana manina tsy atao hoe andron'ny fitiavana amin'izay dia na eo amin'ny fifandraisan'ny olon-droa ny fitiavana izany ny mpivady, ny mpianaka, ny mpiray tapo, ny mpiray mimbonantoka. Dia tena faritana mihitsy hoe mpifankatia. Ihany le Saint-Valentin manko toy ny hoe mpifankatia kanefa manina raha atao hoe andron'ny fitiavana fa ny ho-pitiavany ohatrany hoe ny mpifankatia ihany no mifankatia fa ny olona tsy ndao morina andro anankiray ohatr'izay indray zany amin'ny ankapobeny tsy voafaty ny any andraisako azy zany dia hoe andron'ny fitiavana andron'ny fitiavana tsika nge eto fa milaza foana Andriamato Flavian fa hoe ny kolotsaina sy ny kolom-piarahamonina tsika nge dia miainga ny hoe fototsy ny fitiavana amin'ny hoe fifanajana zava-dehibe loatra ka ohatra hoe amin'ireny le atao hoe andron'ny fitiavana zay manko mba tiako tenena anazy le hoe andron'ny fitiavana ny hoe andron'ny fitsikitsikiana, andron'ny fifaliana ilaina foana zany mitsikitsiky sy falifaly zany le matofomera ary tena misy ako ny sy fetraikany eo amin'ny toy-batana mihitsy hitanao fa io fimehezana io mahasalama io ataontsika hoe fifaliana sy aravony io mitondra intsy izao fahasalamana satria misy indray ataontsika hoe tsiri-panentana ao anaty ao tena manentana anao ho amin'ny lafiny tsara zay tena antony dia tsiri-panentana io mahatonga anao ianao anatanteraka an'izay fimehezana sy fitsikiny zay fa tsy hoe tsika tsy ravo akory tsy miteny an'izany tsika tsy ravo zany fa zay tena mahatsara azy ary indrindra ke tamin'ity vaninandro tamin'ity febroary ty le hoe fetin'ny mpifankatia andron'ny mpifankatia latsaka zoma latsaka tamin'ny andro zoma ary io zoma io nefany isaky ny zoma dia hoe zoma mahafinaritra tena zava-dehibe mahafinaritra be ny hoe zoma mahafinaritra fa maninona ny zoma ihany natao mahafinaritra tsy niteny ataontsika hoe manomboka amin'ny latsinainy andro fa tonga ny alahady mahafinaritra foana le izy ny le ao tokantrano mihitsy any Andriamato Flavian tena zava-dehibe zay ny mahatonga ny hoe fa maninona tsy atao mahafinaritra foana ary fantatsika tsara fa araka ny lazaina teo hoe misy ny tsiri-panentana teto fa nitenentsika fa tsy hoe nalava resaka amin'izay kotsika hoe misy tsiri-panentana efatra manapotika mahatonga anao tomany, mahatonga anao sorena, mahatonga anao tsy te hiresaka, mahatonga anao ko inona re zany kizitina efatra roa azafady anankiroa fa misy tsiri-panentana efatra mahatonga anao falifaly mavidibidyka te hanao zavatra te hiresaka te hifandray zay efatra fa eo vao tonga amin'le obolana hoe fandiora siny
tsy maleo mifandoto ray tany anjara ary ny tena vatanao ihany iny mamoaka an'io e afaka mihitsy ianao satria ny sainao sy ny fonao no mitondra azy raha vao etsehindreo hoe falifaly ny sainao miramirana tsy mavesatra ny fonao amin'ny alahelo anaty zerana dia ireo tsirom-panentana efatra ireo no mandeha amin'ny tenanao zavatra efa napetraka Andriamanitra fahasoavana an'izabe ny zany Andriamanitra filaviana ary izay nefa lazaitsika hoe ny kolotsaina tsika malagasy mihitsy fototra mihitsy no mipetraka amin'io fitiavana tetrika fa nyteny mihitsy kolotsaina malagasy ny kolom-piarahamonina malagasy ny tena avy amin'Andriamanitra satria efa miresaka an'izany fitiavana zany tsika dia tena anisan'ny zava-dehibe loatra ny fitiavana zany ka every koa tena zavatra mahafinaritra no miresaka an'izy ka rehefa ataontsika hoe fa noresahana tompoko ny loko fotsy zay hoe fahazavana nametrahantsika sy hoe fahamarinana tsy misy fifanarahana na fifandraisana eo amina olony roa na mitrehitra roa samihafa ka tsy mazava ny resaka tsy maintsy mifandona ny hafarana vady tsy mifamarafara ho neobolan-drazantsika ady ny hafarana tena ilaina zany de hoe na mifandray amin'izy ianao ataovy mazava hitanao vao vetivety zao nandeha tamina sekoly anankiray sekoly-mpanjakana anankiray eto Antananarivo dia anisany mihitsy le tanora vita le famelabelaraka efitra tao dia rehefa mivoaka dia mbola nisy tanora 5 tonga dia nanatona dia ozy hoe ahoana kay ny atao raha mifeo izy hoe amin'ny ray aman-dreny zay tsy mbo mety mihitsy hoe mbo manazava ny tena antony ibedisana anay ahoana ny atao tanao zavatra ohatran'izany zao le izy ka rehefa tsy mazava mety manana ny antony tena hoe mipetrapetraka nge le ray aman-dreny ny antony andrarany fa saingy hoe tsy ilain'io tsy azo atao io dia izay dia mijanona io dia nefa le zanany tsy malala hoe fa maninona ary tiany tsy azo atao hitanao ary indrindrindra eo amin'ny fahatanorana eo amin'ny toetrany tanora hoe adolatsento na tanora amin'ny ankapobeny tsy azonao fotsiny tonga dia terena fotsiny anaiky ny hevitrao izy na ny zavatra lazainao fa io vanim-potoana io tia karokaroka tia afantatra liana amin'ny zavatra nefa tonga dia peponao fotsiny ary io le vanim-potoana io no mampisokatra ny mahizay zany hoe personnalité-ny olona eo indrindra izy ny peponao dia gaga izy avy eo nao ray aman-dreny dia hoe saritahotra sarokenatra tsy mahatoky tena fa izany natonga an'izany le fomba tsy eo amin'le fifandraisana hoe tsy afaka maneho hevitra na mba hoe tena ao anatin'ny mazava ao anatin'ny zavatra hoe mazava tsara ny fanazavana azy zay ny mahatonga ny hoe mazava midika fahamarinana ary zay ny tenentsika tamin'le loko foto ny loko mena ozy tsika dia hoe le fitiavana sy fampatokisana tena fototry ny fanekakezana po mihitsy ny fisian'ny fampatokisana Andriamanitra filavia mbola mitovy amin'ilay hoe lazao zay zavatra azavao tsara le izy fa tsy miteraka fampatokisana mihitsy raha vao tsy mazava amin'ny olona tsika malagasy any eny miteny ny aya tsy havanana aza indrindra ny mahatonga an'izay le izy ary kanefa io loko fotsy io zay milaza hoe ataovy mazava ny resaka io loko mena io asio fitiavana sy fampatokisana anato no manome an'le loko maitso le loko maitso io misainam-pirenena io dia midikany ny tena dikany dia hoe anatsara ny tontolo iainana rehefa mieritreritra ianao anatsara ny tontolo iainana zany dia hoe lafi ny fampandrosoana zany fa fampandrosoana ho afatsara-piainana zay ny tena dikany ka raha vao mieritreritra zany hoe fampandrosoana eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina ianao na eo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny dia tena midika zany hoe misy tsirom-panantenana zany hoe le maitso zany miteraka tsirom-panantenana ho amin'ny fandrosoana ho amin'ny fivelarana ho amin'ny fahatsara-piainana ary zay ny tena mazava dia hoe tsy ahita mihitsy ianao an'io fampandrosoana dia lazaitsika hoe loko maitso raha tsy ao ny fotsy le marina sy le hoe mazava raha tsy ao ny mena fampatokisana sy fitiavana zay vao misy io fa io tsy azonao terena fotsiny ohatry ny vaimanta hoe rehefa miteny hoe andaotsika anao an'izao dia vita fa alohan'ny teneny atsika an'izay mahatsapa mihitsy veanao fa azony olona aloha le zavatra tianao atao hoe tena mazava tsara mihitsy aminy dia vonina izy ny anatanteraka dia ao anatin'izay le hoe vonina izy ny anatanteraka hoe tena misy karazana hoe fifampitokisana avy ao anatiny misy fitiavana avy ao anatiny zay ianao vao mahazo an'le loko maitso zany hoe ho amin'le fampandrosoana fa io tsy teny midina fotsiny io fa tena hoe tsy maintsy misy fepetra matetika mahatonga ny hoe tsy mahatateraka ny hoe mahatonga lafatra na araky ny tokony ho izy na ny fiainana ao an-tokantrano azy dia noho izay le hoe tsisy le fotsy tsisy le mena dia agahoana moa ny isany maitso tsisy satria mifampiankiny reo ngamba raha tenenina amin'le fomba mahazatra dia hoe reo ny telo toko mahamasana andro zany fahavanonana zany hoe mitondra aina raha vao mitentsika hoe fahavanonana dia mitondra aina ny ao an-tsaina
raha vao miteny sakafo ty dia zavatra hitondra aina fahavelomana zany sakafo zany ireo izy ireo ka vonina vetsika ary anao an'izay satria amin'izao fotoana izao io loko maitso io zany zao ny tena hoe tokony ho banjintsika tsarovy ary fantaro fa na dia hoe tsy teny afa tsy resaka ny faritra Tananarivo fotsiny ahako faritra Tananarivo dia izao zay hoe faritra honenatsika Antananarivo ane ka rakotra ala taloha ary zay na tonga ny anarany hoe analamanga rakotra ala ny zavatra Madagasikara ny teny Madagasikara ndray dia Madagasikara ane ka nosy maitso taloha feno hazo fa iny saingy lasa nosy mena fa maninona ny lasa nosy mena fa eto ndray le mena lazainy eto le mena tsy araka le hoe fitiavana fa mena fahasombana tany mena tsy mirehatra fa le mena milaza fahasombana-javatra milaza fahasombana-javatra satria nahoana no le doro-tanety tonga ny doro-tanety iny ny zavatra mitranga lasa ndrika ny nofo-tany rehefa lasa ndrika ny nofo-tany dia misy lavaka ary io lavaka io lazaiko anao ndray matoflavie fa tena lasa tafiditra karazana mba tsy tenenako hoe voambolana frantsay any amin'ny géographie reo miresaka momba ny tany akapobeny hoe ny tendrombohitra ny lemaka ny lembalemba sy ny sisa dia tena amin'ny teny frantsay dia tena miteny mihitsy hoe le lavaka rehefa pampanitravana moa dia ataony hoe le lavaka fa le lavaka zany na tena lasa voambolana any anatin'ny boky fampianarana io le lavaka io fa tsy hoe zavatra dia tena satria eto Madagasikara ny tena ahitana an'io le lavaka io amin'ny hoe eo amin'ny sehatry ny ataontsika hoe ny sarin-tany amin'ny ankapobeny hoe ny tendrombohitra ny lembalemba sy ny sisa satria nge mahatonga ny olana ny rano amin'izao fotoana izao satria le simba le nofo-tany entin'ny rika dia makao amin'ireny rano daholo dia lasa feno tany ao dia kirina rano kely sisa dia zay mahatonga n'le rano amin'izao fotoana izao tsy ho betsaka intsony satria vokatra zay ary natambary ary entin'ny rika le tany dia makeny amin'ny tanimbary kanefa matetika iny le tany koanrika iny tany mena be tonga am'le hoe tany mena tsy mirehatra zany hoe tsy dia mahavokatra loatra voatery tsy maintsy asiana zezika zay vao azo afaka manantena vokatra tsara ianao ka amin'izao fotoana izao tsika ndray matoflavien indrindrindrindra ny fitoram-panjakana dia hoe tia merina amin'ny loniny indray amin'izany hoe nosy maitso zany zay ny mahatonga an'le karazany hoe fandaharan'asa hoe fambolekazo ary le fambolekazo tiana ho atao mba hiverenany nosy mena ho lasa nosy maitso dia antampitrisany zany tsy maintsy mienda-miambavy mihitsy amin'ny sehatra samihafa voatanteraka zany mila ezaka goavana fa io tsy vitany baiko midina fotsiny hoe io mbola averiko ihany fa tsy maintsy mazava tsara amin'ny olona hoe inona ny antony azavaina mihitsy hoe itsika anie raha ny tena marina tany midadasika zany tokony ho azontsika volena fa saingy zao sahiranytsika amin'ny hoe tsy maintsy mila zezika tsy maintsy hoe fa maninona mahatonga satria le nofo-tany hoentindrika fa manana inona ny lasa koandrika ny nofo-tany satria mainy ala tsisy azo zay misy fiatraikany be dia be fantatsika tsara zany fa misy fiatraikany be dia be mihitsy amin'ny toetrandro zany ny zava-maniry io eran'ny tany iny zao ndray matoflavien sa mametraka tsika tsara daolony hoe lasa mikondo mihitsy ahoana no ataontsika hoe inona ny vahaolana tadiavina mba tsy ampitombo ny hafanana satria tena miova tanteraka ny toetrandro amin'izao fotoana izao anao mahita hoe vao avy ny orana tsy eto amintsika ihany any ampitan-dranomasina tondra drano miantony miempo le tendrombohitra ataontsika hoe ranomantsy any amin'ny ina moa filazandrany any amin'ny faritra varatra indrindra ny tany avaratra tendro-tany avaratra miepo ka rehefa miepo reny ny dikan'izany memafana ary rehefa miepo reny dia miakatra ny avon'ny ranomasina dia rehefa miavo ny ranomasina dia ny morotsiraka zay akaiky azy ihany dia safotra dia mitatra foana dia raha vao tonga ny rivo-doza dia iny moron-dranomasina hitanao hoe andehanan'ny olona milomano sy manao vakansy iny tonga trany amin'ny hoe 1 kilometra 3 kilometra trany anaty tanàna dia mba eritrereto ny ranomasina miakatra rano fa hafa le rika be dia be hoe mety tsotsotra fa ny ranomasina rehefa miakatra dia tena miakatra tonga dia rano be safotra zao anao zavatra misy
ka zandrehetra zany a dia mampatsiahy antsika ny tambazotra hoe tsy afa-misaraka tompoko tambazotra ny fiainam-pirenena sy ny fiainana ao tokantrano matoa resahantsika ireo karazana loko ao amin'ny sainam-pirenena izay ny tena marina dia tsy maintsy isan'ny tarantsika ary iainantsika azy ananantsika fahavonona na fanapahan-kevitra misy a dia ao a-tokantrano ary io tokantrano io foana zay ndratsika ndre matofilavy ny tokantrano nge no fototry ny fireneny io ny fototra ianganny atao hoe firenena ary zay ny mahatonga atsika tsy maintsy miteny foana hoe ny tambazotra ny fiainam-pirenena sy ny tambazotra ny fiaina tokantrano tsy azo sarahana misy zay zavatra ka hoy aho hoe amin'ity fandarana zay ataontsika ty satria tsika moa eto dia sady mampita fahalalana no manentana mihitsy nde atao hoe manentana mba hahatonga sainantsika rehetrarehetra tsika mianakavy a mba tena hoe tena marina anie zany e izandray moa ny fanentana tsy tsika mianakavy izandray ny fampirisika raha tsika mianakavy ary eto tenentsika foana endriky ny faneho-pitiavana ny fampirisihana zay zavatra tsy dia mahazatra atsika loatra mila fampirisihana ny mifampirisika ny mpivady mila fampirisihana ny mpianaka mila mifampirisika na mpiara-miasa ny mpiara-mombonatoka satria endriky ny fitiavana voalohany zavatra ka zay no tena mahatonga hoe tsy afaka misaraka io tsika manko indraindray ohatra ny alaim-panahy milaza hoe raha tsy miresaka le fitiavan'ny mpivady fotsiny le fifandraisan'ny mpivady fotsiny fifandraisan'ny mpianaka fotsiny na fifandraisan'ny mpifankaty fotsiny dia ohatrany hoe tsy manao an'le zavatra tanjona ny tantarantsika dia hoe mba hovanina fa io tena tsy azo sarahana mihitsy ary indrindraindrindra rehefa misy trangany zavatra miseho dia tena everiko indray matofilavy fa ahoana ny fomba anatsoahana lesona amin'iny trangany zavatra zay misy iny ahafahana anatsarana zay zavatra misy eo am-pelantanana na zay zavatra misy eo amin'ny seritrin'ny fiarahamonina tokony ho ararotana foana raha vao misy zavatra trangany zavatra dia hoe ahoana ny izotomana hoe inona ny lafitsarany amin'iny inona ny zavatra mety hoe hiteraka tombontsoso fahavanonana amin'iny zavatra trangany zavatra iny mety zavatra zavadozana iny mety mitrangy kanefa azo izotomana lesona zay tsika malagasy any tena manana fahendrena ngezabe ndre matofilavy amin'ny alalan'ireo bolanireny hoe sokenda ahoana kenda ve dia hoe so mahasoa ve ny kenda sokenda aimitsako ary solavo aim mamindra zay le fijery malagasy tena manana ny fahendrena ngezabe satria raha tsy iainanao nandalovanao tsy ananana traikefa sy fahaizamanao mitandriny ianao rehefa tratrany indray mandeha iny ary zay zavatra zay no mahatonga ny hoe le malagasy tena manana toe-tsaina hafa mihitsy hitanao na miteny azy izy hoe nenina tsy ao aloha fa ho ariana tsy eo aloha ananatra fa ho ariana andasa zany fantatry ny malagasy fahendrena malagasy zany zany hoe mila mitandrina ianao alao misorokosotro zay mitsabo zany mbola fahendrena malagasy daholo ka zay mahatonga hoe ilaina foana le hoe ampifandraisana an'le tambazotra anitsinany fiainana ao tokantrano zay de ohatra mametra-panontaniana mihitsy hoe tena mba hiainy atsika ve ary mbo mety maharesy lahatra atsika ve zany foto-kevitra ahofahofa ny sainam-pirenena zany ny fotsy ny mena ny maitso tena hiainy atsika ve sady hoe saina mikopakopaka ny rivotra fotsiny hoe zay dia vita fatsika manao nytony fandarantony misy tanjona ny kare lehibe dia hoe ny fanabeazana ho olona ho tompona andraikitra lehilahy tompona andraikitra vehivavy tompona andraikitra ary indrindraindrindra olo-pirenena tompona andraikitra fa raha vao minga avy any amin'ny olo-pirenena ny mahatompona andraikitra dia lazaiko anao fa ny olo-pirenena ihany eny ny lasa mpitondra ary amin'izay fitondra zay rehefa olona any amina olo-pirenena azy tompona andraikitra mazava ho atsy fa rehefa tonga amin'ny fitondrana izy tsy maintsy tompona andraikitra ka zay tena lazaiko hoe tsy hitako mihitsy hoe tsy ahatanterahantsika an'izany raha toka misy mihitsy ny finiavana fandrosoana hoe raha mahavita an'izany tena isy fandrosoana tsy omena amin'ny tany mihitsy amin'ny vitany firenena hafa toy izay hita any Rwanda toy izay hita neto ireo zao no anisan'ny modely afrika Rwanda nisy ady Ethiopie faran'izay firenena nahantra indrindra kanefa ny aizy amin'izao fotoana izao sika ao tokantrano ao koa tompo dia mba tsara mba hoe migoka ny sosiny tsara ary zay ny antony anaovantsika nytony fandarany tony tapaka ny tapany voalohany zay tokoa ny tapany voalohany hidirantsika ny tapany faharoary mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay dia vita
mba hovanona. Vakina ny SMS tonga aty. Tena nafinaritra ny mahita anao ny vahiny tamin'ny fahitalavitra moa général, tokony mba atao fahitalavitra ihany koa no mba hovanona. Tsy kanefa mandeha amin'ny efa lazaina hoe amin'ny tolakandro dia efa mahita an'ilay Andriamatoa Flavia indray. Any amin'ny RTP live, any amin'ny YouTube nareo mahita azy. Tapaka ny SMS teo izy fahoana. Inona tompoko no ataonay fa ankizy telo ve ny tara dia ny iray kilasy ny victime tsy mety angamba hoy ny titulaire tsy miteny fa manahirana amin'izareo mpampianatra ony dia ny ankizy zany zao dia tsy anao malagasy tsony mety ve raha entinany aizy ty. Le izy ohatra ny ararotiko kely io SMS mandeha io fa nisy olona niantso ato amin'ny telefona hoe mety ve mon général arariny ve raha mpampianatra no eo mason'ny ray kilasy no maniso ankizy anankiray zay nandray anjara tamina fahitalavitra faninanana dia hoe rehefa tonga tany am-pianarana asa tsy nahay lesona angany salamizany dia eo masony ankizy hoe dedadedaka ry makany amin'ny télévision nefa jereo tsy mahinininy mpampianatra ve zany mpanabe ve zany amiko tena tsy mety mihitsy ary za dia niteny tamin'ilay ray aman-dreny mihitsy andana jerevo ny talehetsekoly ary amplazao ny ray aman-dreniny mpianatra ilazana mihitsy nyzany fitaraina zany tsy mpanabe mihitsy zany tompoko tsy mpanabe zany tsy fanao mihitsy zany manebaka maneso mpianatra eo masony ray kilasy zany atsy manokana izy raha misy zavatra tianao fa tsy eo masony mpianatra me daholo ny ankizy dia lasa le zaza ohatrany lasaka amin'ny mianatra toy na moa ny agagako zavatra tsy mety zany zay nataoko hoe mba raharotiko eo le zavatra sendra hitako teo itenenako zay zavatra tena mampalahelo mihitsy zany tena mpanabe tena tsy eken'ny saky mihitsy nisy indray mandeha koa nandeha tamina sekoly anankiray ahako dia mpianatra mihitsy no miteny mety ve raha miseho sy mantsy ahako raha hoe raha vao tsy manome zavatra amin'ny mpampianatra zay dia ratsy ny notinay andriamanitro zao mihitsy ny nataoko teo ndeha talehetsekoly ianao zany raha matotale mba karoy kely zay mpampianatra ray dia roay zany tsy tokony ho hita animba ny hoafiny sy ny toe-tsaina ny toe-panahin'ny mpianatra zany misy iny zany tsy misy akoatra ny miala lavitra amin'ny fianakaviana ihany indrindra ny rafozana aleo mifamangavana zay aloha ny avatiana ny tsy aramoniny efa voabolatsika malagasy fa indrena malagasy any zany io koa le hoe tokantrano trano tokany fa tsy miaraka ao tsony zay indrindra ma tsy tambabe ia misy tovavy efa ny fankalala tamiko efa ela tia azy ka nitory fity aminy tamin'ny SMS dia eny ny valiny rehefa niona nefa zay dia hitako tsy rototramiko akory izy resahana tsy mamaly zay anontaniana zao ndray izy ato amin'ny SMS milaza fa tia be mihitsy dia mety tiako ve zany ohatry malasa fisainana ihany zany zany atao hoe mandroso mihemitra tolelin-draza ozy ny obolan-draza tsy mety na ianao tia dia rehefa mifankahita dia miresaka na ianao tsy tia fahazamanadala olona amin'ny mandefa SMS dia miteniteny foana mety nahita olona kafatany izy izy mahita mbola nampitalo izy mety maro zany najany le anankiray izy dia aloha ndraiky ataony filatsy mahita hoe fitenenana tokony mba asianandreny patrouille militaire ireny any anatin'ny couloir any fa raha eny manjaka ray manokana zao dia andro ato andro be dia misy manendaka ny olona matahotra dia tsy misy samy manaraka eny efa eny tompona ndraiky tangamba zany fa zay ngeny mahatsara nytony hoe misy fandefasam-peotony mandefa hafatra dia mba voarain'ny olona fokotany tokony mampilaza ny mitandro filaminana nge fokotaninay ohatran'izao inona tokony atao amin'ireny sady ny azoko lazaina anao ndray matoflavia betsaka mihitsy ny olona any amin'ny bro miainao nytony fandarany tony zay ny ataoko azoko antoka fa misy afaka mampita hafatra vetrana dia hoe tsy mbola andeha any amin'ny polisy ranao dia efa misy maharay hafatra io zao ia ndradanay ho miteny tsy hanao zavatra amin'ny lalana ny fananany tsy azoko tiana nefa izy koa manao amin'ny olona mpitaribato vilambava tsy azo tenenina mampalahelo be zany asivy mihainy fandarantsika izy amin'izay dia mahena an'le ny lokony sainam-pirenena miofavofa ny fotsy ny mena ny maitso zavatra lehibe zany vehivavy manoratra tamin'izay vao nivady dia nanofa trano
Tateoriana dia notenen'ny ray aman-dreniko hoe misy tany malalaka eo tanin'ny dadanay dia manaova ozy izy trano eo na dia trano azo ary dia amboarina tsikelikely dia amin'izao efa vitanay tsara misy amboniny le trano dia ilan'ny ray aman-dreny vaniny. Zay ara le ozy alao azava tsara ny fifanekena. Fa rehefa tsy mazava tsara fa dia eo raka izy raisy fa tsy maninona avy eo vitanao le zavatra mety tsy ny ray aman-dreny akory fa mipiratabo fa maninona moa ny afaka nanao trano teo fonga zay tsy mbo mahazo alovany anjarany le olona vita trano regny no anaovany inty izy teo adalany eo foana isan'andro anaovany toetra tsy zaka sy ny sisa dia sahirana be fa reny tena alohan'ny anaovana trano afatrafatra ataoko aminareo afindao aminareo mihitsy ny tany amin'ny anaranareo mazava tsara ifanarahana amin'ny piraitapo fa raha hoe enao rera dia lazain'le piraitapo tsy fantatra izay nyteneninareo tany dia dada ve amean'io re fa mizavatra hafa nataonareo dia alao atao imasomasoko iny maratra izany zay le izy. Avy aty androa izy mijalo miponina aty fa tsy misy otrotsakorana ka mila ho faty ny anohanana ny olona. Voanao zao naheno tamin'ny fandefatsam-peo anankiray milaza hoe ohatriny moa izy iny rano 2 litra tsy fantatro totrany hoe 50 ariary rano 2 litra ore olona aizany tany alehan'ny olona zany amin'io faritra rano 2 litra mampalahelo bingy zany zany hitanao ohatrany hoe zavatra madinidinika eo zany koa ve dia tsy mba tokony any manao azy manao tsy tompoko ao anatin'ny 20 tapitra isa malagasy reo zay mahatonga atsika tokony hiezaka ny fambolekaso zay mihitsy amerenana an'le nosy maitso io le nosy maitso rehefa miverina ny nosy maitso tsy tany haitso ihany atsimo tompoko. Manambady ara-dalàna mananjanaka mianadady misy 7 taona jeneraly miteny foana hoe rehefa misakafo dia tokony ifampiresaka. Tena marina ny izany izay nefa jeneraly rehefa misakafo dia izay telo mianaka ihany no miresadresaka sy miome raha misy mampiome fa le vadoka raha miteny latabatra dia miteny izy dia ohatran'izany foana tena betsaka ny zavatra tiako resahana amin'ny jeneraly. Eny dia mangatafo taona tompoko zao za kosa dia tonga dia mamaly mihitsy enao lehilahy iny ray mpianakaviana eto averimberitsika dia matoflavien fa ny tompona ndraikitra mivantana amin'ny rivo-piarahamonina ho tokantrano na tsara na ratsy dia enao lehilahy na inona ho teneninao amiko na ina enao ny lohan'ny fianakaviana ary ny lohan'ny foana ny tsy maintsy mibaby ny andraikitra na inona teneny olona na ina dia zanaka ihany io vadiny ihany io enao loha mpianakaviana foana mivoatre na biby sy ompianao ao aminao io ara manao zavatrana dia ny anaranao ny voatonona miaraka amin'iny biby. Za vehivavy 20 taona mbola mianatra saika anontany hoe ny fianarana ny fiainana ao an-tokantrano any orinany moa miainga avy ao tokantrano sa aiho azy ve sa ahoana. Za mahatsapa ny tenako hoe mbola betsaka ny zavatra mbola tsy haiko raha efa hiditra any orinany. Zay ny antony hoe ao an-tokantrano anie ny fianarana ny kojakoja-piainany na mampiry trano na mahandro sakafo na hoe mametraka ny sakafo iny ambony latabatra mba manaingonaingo azy mba mahate hihinana ny fahadiovana ny ao an-tokantrano tsy hoe ianao be diplôma fa zany ny tena fiainana ary anisany hoe ao an-tokantrano no ampitana ny sotoavina eo amin'ny fiainana ny fahalalam-pomba ny fahaiza-miaina ny fahadiovana ny filaminana zany rehetrarehetra sotoavina taona izany. Manana namana vavy any amin'ny faritra izy no mipetraka efa nifankahalala tany zay dia avy eo zany mipetraka eto-dranahy raiky pity aminy ary efa nifindra aty dia namaly izy fa tiako resaka ny telefona no nandraiketana ny fitiavana nandeha nidina tany anapirofo hoe tia marina izy na tsy rehefa tonga tany nefa vava ndray angamba mifetiny io ndray ara le izy efa hoe aza atao amin'ny alalan'ny telefona na Facebook ny fitiavana fa ataovy mifankahita maso mihitsy zay le hoe tontolo hita maso azo tsapaitanana fa za miditra amin'ny tontolo hita maso tsy azo tsapaitanana io diso fanantenana fo. Titako toy izy ty rabri mampalahelo ny herisetra atao amin'ny zaza mambehivavy amin'izao tsy tokony miandry toy ny seho tamin'ny taizy vao andray andraikitra ny manodidina. Mampalahelo mihitsy angereny zavatra iny mahita zavatra ohatran'ireny ianao dia tena hoe
ahoana ihany ty fiaina ty io nge ny mahatonga an'le hoe le lokomena nge le hoe fitiavany tena zava-dehibe le fitiavana ao a kolotsaitsika malagasy ao anatin'ny fifanajana mahatonga an'io mamono nge tsy mifanazy tsy mahay mifampiresaka tsony fa avy hatrany de tonga de daroka vono ny opa sy ny sisa moa de tsy tenenina tsony zazitsy mahatonga an'io efa miasimba le tontolon'ny fiarahamonina Andriamatofilamena zay le izy fizorana vavolombelona vehivavy eny amby roapolo taona manambady niteraka vavikely ray efa taona tena nahasoa be tamin'ny fitaizany ray aman-dreny koa ity fandarany ity eny hatramin'izao ny vadiko mitovy taona amiko fa tena hitako tokoa fa tsy de matotra naza satria tsy de manapa-kevitra na manao zavatra matotra raha tsy atoro saingy vonina ny eny tsy maintsy mivady kelikely eny foana arakaraka ny fifandraisanareo mivady io raha ao anatin'ny fifampatokisana sy fanajana ny ataonao tsy maintsy miova io tsy misy olona tsy miova zany raha vao mahazo hoe mahatsiaro hoe tiana mahatsiaro hoe hitokisana ary mahatsiaro hoe hianteranao miova foana io ahoana ny fomba hahafantarana fa tia ny vady ato trano ka tsy mampirafy vehivavy manoratra telo mianadahy zanakay zao ngeny efa lazaytsika teto foana verimberiny andao ndray ary veriny voalohany teny famporisina mba mampirisika anao ve vady io rehefa hoe nany sakafo hoany fotsiny mba tsara be zany laoka nataonao zany mahita mahafinaritra be le voninkazo napetraka ao etsanany mahafinaritra le famporisina na zay kely vitanao de famporisina zay ny voalohany faharoa le ataoko hoe fotoana manokana le fotoana manokana io tsy ny hoe satria miray trano sy miray fandray fa tena misy fotoana mivoaka nareo mivady any velany de zay foana le tenenga rehefa mba miaraka am'le fotoana manokana mba tsy ahy ny zavatra nafinaritra mbanena nareo mivady fa tsy le hoe zavatra nahatezitra fahatelo fifanampiana eo amin'ny sehatra ny ataotsika sa mandraraha ohatrano na amin'ny lafiny zavatra hafa fahaefatra le hoe fahatserovana na karazana hoe fanomezana le fanomezana io io teny famporisina hoe fa fanomezana io fotoana manokana hoe fa fanomezana fanehoana fitiavana io miara-manao zavatra io efa zava-dehibe fa hoe fanehoana fitiavana fa amin'ity le hoe fanomezana ity mety zavatra hoe ohatra ny lehilahy mety hoe ny sakafo tiany tsy apoiziny de iny hitany eo ambola tabatra ny vehivavy indray le kojakoja-piainana mahavehivavy azy ohatra hoe le fandokoana ho fanaovana mena molotra zavatra ohatran'izany ka zay teny gasy Andriamatofilavy ihany koa ino ary no teneniko aminao mena molotra fanaovana mena molotra zavatra ohatran'izany zay de tena fantatro mihitsy hoe tianao io olo io ary indrindra manana fotoana manokana ho anao mihitsy izy ndotsika mivady mitsangatsangana ndotsika sy anao zaridaina ndotsika sy anao le fotoana manokana io tena zava-dehibe tena ary io anisan'ny ohatra tondra-drano erikerika mahatondra-drano ohatra ny heverinao hoe zavatra kely fa tena hoe tena miteraka zavatra lehibe ary tsara eo amin'ny fiainanareo mivady ny zanako lankely eny taona malaza mamono akizy any ampianarana inona tokony ho antsiana azy mangasitraka mangatafy taona toko misy antony matoy izy manao an'izany nisy tovolahy zay nilaza tiany zanako nilafika volana maromaro tato aminay fa miandry asa avy de netiny zanako tsy avela mifandray aminay tsy mety izy zany olona tsy vita ninina de avelanao ilafika io aza mbo miopy lehilahy zany tena tsy mety mihitsy na nytoetsaina ho an'ny zanako vavy eo ary de tena tsy mety mihitsy ary ny mpiarahamonina mba hoana tsy nitany eny ny fady ny bolan-drazantsika Andriamatofilavy fa ny vavam-bahoaka zareo ny miopy zareo olona tsy vita ninina koa le tovolahy de ahoana no milafika ataon'ny olona resaka eo tanàna ianao reny le ohatrany hoe ary rehefa aveo ny tena loza am'ireny Andriamatofilavy de ty rehefa tena mivady ka misy famalina amin'izy roa kely any de ina no tenen'le tovolahy zany tsy de tianao akory fa ndray aman-dreninao mihitsy ny tena hoe nanampitamby ankarako vady anao zany natonga niperaka atao aminareo reny de ina no teneninao am'izay ohatrany hoe sandana ny fitiavana am'izay fotoan'izay zay tsy mampety azy alazaiko anareo mihitsy amiko tena tsy mety misy indray le sasany de hoe tsy vita ninina zatovavy tompo de mipetraka any amin'ny ray aman-drenin'le tovolahy de za de tena miteny mihitsy raha ohatra ka hoe tsy nisy fampiarana fa nandeha tory tompoko ny ray aman-drenin'le tovolahy zay no ataon'ny vazaha hoe séquestration na manao karazana hoe fahirano olona tsy avelanao ivoaka mitovy amin'ny kidnapping eny iny zany kidnapping mihitsy zay zavatra fa amin'izao fotoan'izao de tena mahavarina mihitsy tsy vita niny de zanako vavy zao de avelanao matory mipetraka amin'ny lafika any amin'ny tranon'olona
io ndray aman-dreny io tovolahy mbola tsy niseho taminao akory io tovolahy io mbola tsy naneo akory ny tena hoe zao ny fahavononanay dia any le zanako milafika any tsy mety antany azafady zisy mihinanana alahelon'olona ve ny manera-trano mihinana alahelon'olona ve izy manera-trano tsy asa ohatrany miatra asa rehetra zaniko maninany hoe mihinana alahelon'olona izy ngeny tsy manana fotoana hitadiavana trano dia zay ny alagna hitadiavana mpanera-trano ino milazan'izany ohatry ny asa rehetra zay indrindra asa ohatry ny asa rehetra zaniko indraindray misy fanararotana iny mety hoe misy fanararotana fanatianao na tsy tianao ka ianao ihany ngeny nangataka azy hoe hitadiavo-trano na tadiavo-panofa-trano zay tsy manana fotoana ianao dia olona ny asianao ko olona tsy ianao miasa ve tsy hokaramanao kosa zay le izy tovavy telo amby telopolo taona ny olako dia efa solafaka indray mandeha tamin'ny fito sy roa arivo ny ezaka ny tandrina ny tenako mbola tsy manambady taravea lasa malahelo be mahita ny zandriko manambady daholo nefa mbola tsisy na dia zay fofony kory asa iny io nge samy manana ny fotoan'androny azonao tsy hoe dia tsy ahita ny ady zao fa nanteniko hoe mangata amin'Andriamanitra vady sahaza fa tsy hoe zay lehilahy tonga mangataka voalohany dia satria za efa telopolo taona zaniko efa manambady dia iny dia manaikinaiky fahatany fotsiny zay ny olona sahaza fa io nge hitanao amin'ny baiboly io nge fa misy ohatrany hoe misy ny olona natao ho tokateny eo amin'ny fiainana ary misy ny olona natao hoe hanambady fa tsy midika hoe rehefa tokatena tsy manambady ianao dia mety lahatra Andriamanitra zay zay ny anaiky anazy fa tsy hoe za ary maninona loatany dia tsy mba misy zay ny tadiavan'Andriamanitra anao anatsara ny fiainanao sy ny manodidinao le izy za lehilahy fito amby roapolo taona mbola tsy manambady tara ve za ny sakana dia matahotra za satria mila famatorana ara-tsaina sy arak-hevitra le izy eny fahavononana ka raha rehefa olona miasa ianao ka tsara ny asanao fantatrao fahavelomanao ny vady aman-janakao andraisanao ny didy dia zay za raha farafahatarany petrako ihany kosa nefa farafahatarany ho an'ny lehilahy telopolo taona manambady zay ny lehilahy dia apetrako tsara mihitsy telopolo taona satria manomboka amin'ny telopolo taona eo efa mitsinjo ny ho avy ny roapolo taona manaraka anao na ny telopolo taona manaraka raha tara eo anao dia taraiky mananjanaka lahy sy amby folo taona analabaka amin'ity izy olona maivandoha olona tsy mianatra no mba namany voka ny voatarika mandray zava-mahatomelona tenenina milaza fa tsy mivoka nefa fantatra be inona no taonay fa izy milaza tsy matohitra fakapanahy dia zay le ataoko hoe mangatafo taona tsy maintsy misy lafi-piainana tsy maintsy fakafakaina zay ianao vao afaka amin'ny teny hoe zao ary tokony vahaolana fa tsy vita nyrezaka fotsiny eto io tompoko io Andriamanitra ao anatintsika io dia fitiavana koa tokony tsy misy andro zany ny fitiavana fa isa-tsegondra minitra ora mifalia mandrakariva hoy ny tompo ny sainako dia faneva fototeny meva ny dika soa tsara mankasitraka misaotra indrindra tompoko mangataka torohevitra tompoko za dia mbe folo taona classe terminale misy olona tiako tompoko nefa za tsy te anao sipa raha tsy vita amin'ny baka zay nefa samty tovavy manoratra dia namana fotsiny nefa tsy sipa tsika efa milaza fa samy hafa ny atao hoe namana sy ny atao hoe sipa ny namana mifampitondra ohatry ny mpianadana reo fa ny sipa manao fiainan'ny mpivady nefa tsy mpivady alao tsorona ny resaka sipa zany raha vao manao sipa zany ianao dia tonga ny fakapanahy anao firaisana zay fotsiny dia efa lazaiko fa ny namana zany raha tena namana io dia milaza aminao fa tsy hiteny mihitsy aminao hoe ndao hiara-tory namana zay namana ilaina fa ny sipa tsy ilaina raha mbola eo amin'ny vanim-potoana ianarana zay dia apetrako tsara azy mbola makany firaisana aloha eo amin'ny fokotany any mahita zavatra zay mihitsy ianao andre matofilavy a maro tiany marana antsika ny famakina ny SMS ary za vehivavy roapolo taona misy lehilahy zay miaraka amiko nefa zay efa samy niteraka tamin'ny olona hafa maniry ny vady zay na dia efa samy mananjanaka azy inona ny tokony ataoko fa izy mbola tiako sadia nefa ny olana dia atahorako sao dia mbola efa merina amin'ny vadiny indray izy mariako fa tsy afaka
zao ny tena mariny zavatra tenentsika toana dia mato Flavien rehefa ohatrany hoe efa nanambady miteraka dia misy olo-kafa indray zany hoe manam-paniriana ny akanao vady tsy le fitiavanareo roa tsony ny ivony fa ny zanakao eken'ny zanakao ve io satria fa raha vao tsy eken'ny zanakao io lehilahy io na io vehivavy io ianao ny voalohany sahirana ny vady tiana ny zanaka tsy afoy nefa reo zazy rehefa raha tsy azy dia ie tsara vela ty mihitsy eo masonazy dia mody tian'le vadinao fa rehefa izy sy ny ankizy fotsiny valivaliany ankizy dia le zanakao manahirana be dia tsy ino ianao satria ny hitanao tsy manao an'izany ankizy ary raha vao miteny zanakao hoe nareo no manao an'izao ianao koa mitantarana zao karazany zavatra zao dia ina so zay zany iny tanao sahirana eo anao ny zanaka aloha no antaniny evany fa raha vao tsy zay aza mba midikiso ia zay ny tapany faharoa ndray idirantsika ary ny tapany fahatelo ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanona ny tapany fahatelo any dia andraisana ny antso avy any aminareo any ny 22 443 90 na ny 22 442 09 ny lara telefonina idirantsika mivantana atao anatin'ny fantarana rehefa renareo fa amin'ny radio dia vonoy ny radionareo na manalavitra an'le radio manjary misy an'le fifaharoa ratsy iny fa amin'ny alalan'ny telefonitsika afaka mifampiresaka tsara noho izany iendrasana ny antsonareo ao anatin'izao fiarahana zao fandarana mivantana eto amin'ny fantarana miaraba tompoko alo ie tompoko ia manao tompoko mba hovanina tompoko ia mba hovanina tompoko ia mieno anao zay fa toa dia miresavy hatrany tsy haiko hoe inona ka mahatonga le ohatrany hoe raha vao mamoaka hevitra zany tena samby vady na hoany amin'ny olona ny ivelany dia ohatrany hoe matahotra zany ka tsy matoko teny ianao zay mahatonga an'izay raha manana fatokisa-tena ianao dia tsy atahotra zay hevitra avoakanao ny olombelona samy manana ny heviny tsy voatery hitovy anaka zay ny lazaikanao dia sahia maneho hevitra fa za matahotahotra zany dia tsy haiko ohatrany hoe dia indraindray ohatra hoe rehefa miresaka aminao dia ohatra hoe dia olona zany miteny anazy indray ohatrany hoe mora tohina zany eny ka tena re fiainanao mihitsy fa tsy afaka hivalapatra eo tsika mianaka fa mangatafo taona dia miresaka menantsika ny fara marana fantarana ny lara telefona miaraba tompoko salama tompoko mba hovanina tompoko mba hovanina tompoko tsika rehetra ia ia ka nange manontany zany manana olana araka tokatrano ary lehilahy zany tena ka vaty fa mamanina mihitsy anazy dia nivadiko zany ohatrany hoe nalitakisaka anahy izy zany dia ny olona nitsahany alahy dia le rahalahako reta-po amiko any le izy dia ny problème aminao hoe dia niteny tamin'ny teny anazy zany hoe zatao fa tsy mety ho an'izy zany hoay za zany eraka ny andesitra zany satria fa narabo zao zany izy dia satria arina moa misy an'izay dia zay fa hoe nanendrikeliko eo zany efa le zaza le zanakay reo zany efa ta zanakay izy le zaza anankitelo zany nahita masiny tantara tamiko eo ohatrohatry zao nataon'ny mama rehefa tsy hety dada ozy dia izy io zany zao izy zao lasa nisitaka zany izy zany zao sitaka efa ho ray volana zany zao nialany tao dia niaraka nalainy ray aman-dreny tao hoe manendrikeliko eo za dia le niaraka taminy efa mifona taminy fa tena zavatra nataony le izy raha lahy amin'ny reta-po amiko mihitsy le izy ina nataoka momba azy satria le zaza zao lasa ny any zay le zaza ny ana izy ireo efa be dia be zany taratasy natako tena fokotsансy ny anina dia nefa zany efa mbola tia anazy azy zany hitako zay azo tao hoe ahoana natao amin'izay zany zavazay zany nange mao antaniko dia zao hoe rehefa hoe raha ny tena marina ohatran'izany no afaka mamerina amin'ny laoniny tsy maintsy tribonaly tsy midika hoe sara kaninareo hoe azonao atao tsara ny toro hoe ny zanako netiny nefa zanako mianatra ina tokony ataoko fa tsy midika koa hoe mangataka fisaraha-panambadiana ianao azonao tsara zay zavatra zay manao fitarainana mihitsy ny any amin'ny tribonaly any no afaka mamoaka dity hoe tsy maintsy averinao any amin'ny rainy ny zaza hianatra satria zon'ny zaza ny hianatra zon'olombelona zany tompoko zay le izy zay atao dia le izy tompoko efa nianatra zany efa nampidiry nianatra amin'ny sekoly eo amin'ny misy anazy zany le zaza dia zay zany tsy afaka hoe anao an'izay tsony azy satria
fanampianarana eo le zaza zany. Eny ka noho le tsy fanarana ange samy manana zo am'ireo zaza reo ne nareo mivady ifanarana ange zany zavatra rany fa tsy vitany manao didiko felehibe fotsiny anara eto ka zay tiako anaovana azy ianao dadany koa mbo afaka manao an'izany le fampirarana ny tribunal no afaka manao tsy misaraka ao apetrako tsara zay zavatra ray mpivady misitaka aloha mpivady misitaka aloha dia misitaka vehivavy manko mahazo misitaka ka zay indrindra toa hoe tsy maintsy mampody an'iny ny fitsarana tsy maintsy manontany an'izay efa anao efa nampody an'io vadinao io iny mankeny fanesaka tena momba fitsarana moa zany tena dia lizy tsy ny roana tsisy ny inona zany fa zay dia ahoana izy ny fitsarana dia zareo ny teny hoe mampidilo no manaovanao tsy dingana indrozy izy hoe mampody zay dia ataovy ary zay efa nytenen'ny tribunal dia ataovy zay dia rehefa vita ny dikany indroa tsy niverina dia lasa amin'izay ianao le manao le mbola tsy fisarahany ty teneniko teo milaza mihitsy hoe ny zaza tazoniny ihany kanefa le fianarany tary dia hitako fa nandeha tsara na nampidiriny ihany aza tsy miteny zay nampidiriny ihany fa ny fantatrao dia hoe nandeha tsara ny fianarany zanako tany ny fianarana nisy azy dia za mangataka mihitsy niverenan'ireo zaza reo zay fotsiny ka eny ary dia zay mahasotra betsaka dia mihitsy fitenina farany izy zany teny rehefa tira rangasy dia mamaha izy mipetraka satria hoe zay nanaovako matoa manitsakitsaka anao dia efa tsy tiana so nitsaky hoe miaoana ny amin'izay raha raha vao manao an'izay ndraingy izy dia tena azo toriana mihitsy saingy ny anitsakitsahany ianao ny lahanao ihany zay ny tena loza satria ny vady manitsakitsaka io na lahy na vavy azo toriana dia migatra ary nefany raha vao migatra le izy dia ny olona anitsakitsahany ianao koa mandeha miaraka aminy any zay le izy io ianao an'izay tena zany dia be dia be mo manapempanao hoe sy lahy raha vao mitory zany ala dia sy lahy foana tsy tiany vehivavy tsy manana ny raro foana na marina tsy marina zany tsy marina mihitsy zany aza ampepon'ny olona amin'izany ianao tsy marina zany fitsarana ihany andianany zay lalàna io tsy ia zay mahasotra betsaka to ndafa tsy sarano ia 22 443 90 na 22 442 09 lara telefona itirantsika mivantana miverina fandarantsika isaky ny alatsinainy avalo sisy sasany mandeha amin'ny RTP live na any amin'ny YouTube rehefa amin'ny tolakandro miaraba tompoko ien tompoko reto mafimafy kely azafady ia tsy azoko allo tapaka ndanososiketra hoe tokony mba asiana tantara Madagasikara ihany ngamba osy izy eny azo ataony izy zany io le rindran-damina hoe tambajotra ny firenena sy ny tokantrano azo atao tsara ny zany azo atao tsara miaraba tompoko mba hofana tompoko tsika reheto sasany mba tia angadita sosikevitra hoe za mitezitra avy aty Ambohidratrimo dia za manambady efa niteraka ray zahay dia le vady koa manana firaitapoana fito zareo fito mianadahy dia tamin'ny fahavelon-dray aman-dreniny dia miteny ray aman-dreny hoe trano any faralahy dia lehilahy matoa zareo moa miteny hoe tsisy an'izany fa za tsy manaiky an'izany dia mama ny masiny maty voalohany dia avy eo ny dadany na fahavelon'ny dadany nefany le vadiko ny tena ny dépense be indrindra sy ny fanamboarana ny trano hatrany farany vita nefa ilay trano dia avy eo ny dongizany lehilahy matoa hoe hieritreretany amin'ny retireto no ilay trano dia zay moa zany ny kristiana moa tsy dia hoe manao taranaka ianao dia mba misy lova avy amin'ny ray aman-dreny be nefa ny amiko manokana tsy dia hidongy an'ilay izy fa ny olona rehetrarehetra sy ny mpiray-tam-po amin'ny sasany manaiky hoe amin'ny faralany trano dia amin'izao fotoana izao misy korodandrotana ilay izy hoe misy maka dia le vadika nefa ny ataon'ilay mpiray-tam-po fitaovana hikarakara ny taratasy mikasika an'ilay trano dia tiako angatany hoe inona tokony ataonay nefa ny zakoa mba miconseille an'ilay vadiko hoe zao atao dia manao izy nefa le mpiray-tam-po aminy tena mizizy hoe tsisy an'izany fa anazy lamatoa zany ilay trano dia zay tokony saika mba angatahako sosikevitra hoe inona no atao amin'izany le izy igny raha vao tsy miray sainy nareo mivady dia sahirany
Indrindrindrindra raha vao hoe ny any amin'ny havany na tokoa ny paraitam-po amin'ny vadinao no matanjaka kokoa amin'ny fandresendrahatra ny vadinao dia sahirana ianao satria nandeha ataontsika hoe hitory ary ianao ny paraitam-po amin'ny vavolombelona daholo hoe tsy marina zany raha ianao rery a mifaninana amina olona efatra na dimy dia horery dia ianao ny resy zay fa ny tena marina dia tsy maintsy miray saina aloha nareo mivady mifandinika tsara hoe zao kosa nge nataontsika tamin'io zao nataontsika tamin'io dia raha azo atao ihany koa hoe alao asiana feona ny mpianakavy mihitsiny dia alao mifampiresaka eo tsika rehetrarehetra hoe zao ny zavatra nisy zay nge nisy nanao zao ka manina ty aoriana lasa mivady zay le hoe mazava rehefa mazava ohatran'izay ny resaka dia hita ny zavatra atao raha fanao an-taratasy mihitsy fa tsy ambava fotsiny eny rehefa vita le fivoriana dia raketina tsoratra mihitsy hoe tamin'ny fivoriana tamin'izao tao amin'ny toerana ohatr'izao a ndrena natsika ianina dia apetraka eo mihitsy ray aman-dreny paraitam-po zao bavy zao daza zay raha tompoko salama tompoko mba hovanino mba te hividy an'le bokyny général dia amin'ny fomba ahoana ny azahoana anazy azafady any amin'ny librairie Saint-Paul tompoko misy raha ohatra ka hoe sanatika tsisy any an-trano mangatafy fotoana fotsiny dia apetraka ao ny boky milaza hoe zao ny boky tadiafy dia apetraka ao naty ary dia misy ny sekretera ko afaka manome azy mividy mivarotra azy librairie Saint-Paul Analakely le librairie catholique raha mba te hiresaka amin'ny général dia menanao fandarana re ny lara telefona rehefa farana amin'ny fandarantsika sotra indrindra mankasitraka tompoko ia menanareo ny lara telefony général rehefa avy eo fa aza matahotra nareo fa omenanareo zay dia miantso azy nareo rehefa amin'ny fotoana mapety azy miaraba tompoko manahoana tompoko salama tompoko azafady mba hovanina tsika rehetra azo tapaka miananao zay tapaka ya tapaka miandry antso hafa resaka telondrina miaraba tompoko ien tompoko tsika rehetra tompoko za io zany efa mipetraka ty amin'ny faritra dia za io nanana nisy olo tiana za dia olo ty koa tena hoe niarakaraka ny tenareo teo hoe mpinama zay tsisy hoe inona fa mbola samy nianatra dia rehefa mipetraka tetỳ amin'ny faritra dia izy tany aminay tany fianarantsoatany dia farany kay le rehefa tena hoe nipetraka tatena hoe nipetraka taty za satria nipetraka tamin'olona dia fampitsodrany zay satria izy ohatrany hoe mbola samy nianatra dia tsy nisy nieritreritany mbola hoe vady dia nefany ny olako zany rehefa 5 taona tateoriana ny fakahita zay dia izy zany ohatrany hoe mbola niandry anaka izy zany fa tsy nitsotra tamiko le tamin'ny fotoana ny sarana izy ohatrany hoe tsy fitany le ny saraka dia avy eo nisy tena hoe nitaraina tamiko izy hoe tena niandry anao tena mbola ohatr' izao nefany izy kay nanambady dia na izy manambady io mbola tamin'izay fotoana zay dia ohatrany iny aloha mbola azoko niafiana satria hoe tsy najanoko izy satria izy manambady za mbola tsy nanambady fa rehefa tao teoriana le zandriko lasa vadiny zandriny dia hoe inona zany no ataoko manoloana an'izay satria izy tafiditra ao amin'ny faminay dia hoe misy fotoana mifankahita nefa za tena mbola ty azy ka raha mbola ty azy ianao nefa izy efa manambady dia ahoana zay aloha nitanao le hoe le fomba ialako amin'le izy manko hoe tsy hoe le za hiaraka aminy fa le hoe inona no ataoko eviteko an'izay satria mba tsy toizany le izy satria hoe izy satria hoe izy hitako mihitsy hoe tena hoe sarotra aminy zany mahita anahy nefany na za koa nefa nametraka ny tenako hoe fa zara tsy nieritreritra mihitsy hoe mbola hieritreritra an'izany izy fa noho izy hoe tsabako tsy dia lasa ny folo izy tiavako rehefa mazava tsara ohatrainao efa manana ny tokantrano izy dia raisy ohatrany tony avana ohatrany piraitam-po ka efa tozoleny tamin'ny piraitam-po nge satria vadin-drandranao aza manana eritreritra an'izany na eritreritra fotsiny zay rehefa ntsony satria sanatriany vavy ohatrany hoe mampirafy ao am-po ianao zay tsy mety araka nirany arera-tsimba zafy zay zavatra zay amaranantsika azy misy ny amin'ny zoma ho avy zao 2 febroary
andro maneran-tany ho an'ny teny ireny misy azonao ambaraka zay ina moa ny antsoina hoe teny reny ny teny reny Andriamatoa Flavian dia le teny fampiasanao andavanandro amin'ny mahazatra anao any amin'ny faritra misy anao na amin'ny foko misy anao zay no atao hoe teny reny raha Betsimisaraka ny teny reny teny Betsimisaraka raha Merina dia ny teny reny teny Merina Betsileo dia ny teny reny Betsileo zay ny teny reny fa ny hoe teny pirenena dia zay teny ampiasan'ny fitondram-panjakana ifandraisana amin'ny vahoaka na iny ny teny iny na iny fa tsika manko indraindray alaim-panahy ny teny malagasy ofisialy teny malagasy ofisialy tompoko dia ny teny reny fa ny teny pirenena dia le ifandraisany fanjakana amin'ny vahoaka raha mivoaka ny pitsarana dia iny ny teny pirenena ny teny frantsay afa loliana ianao tsy mahita zavatra ka marina zany marina zany andao tsy nidety pitsarana ary fa ohatra hoe misy fanekena sahala am'zany dia rehefa soratanao amin'ny teny malagasy dia iny teny malagasy iny no atao hoe teny pirenena zay nanoratana azy zany hoe eken'ny rehetrarehetra eo amin'ny lafim-piainana mikasika ny fanjakana fa ny teny reny ary ny tena miteny foana hoe ny fanabeazana ny zanaka tsy maintsy amin'ny teny reny fa iny mandrafitra ny saina isin'ny atao hoe lojika tonga dia mametaka fa raha voavanao iny dia misavoritaka ny sain'le zaza ka tena tsy fiteny mihitsy za dia miteny foana tsy fiteny zany teny malagasy ofisialy zany raha ty teny zany ianao dia matoatao hoe ofisialy dia zavatra ampiasana isan'andro ka iny any ampiasanao isana ny teny reny fa ny teny pirenena rehefa mifandray amin'ny fanjakana ianao dia ampiasanao zay fotsiny zay ny amin'iny zay ankalazatsika amin'ny zoma ho avy zao do fitina zay voalaza teo ary miteny eny ary dia na mitenantsika azy dia mbola niverina tamin'le lokony sainam-pirenentsika hoe le fotsy fahamarinana fahadiovana le mena fitiavana fifanajana ary ny maintso fandrosoana fampandrosoana tsy maintsy misy ny fahamarinana tsy ny fahazavana milaro fitiavana zay vao misy le maintso le fandrosoana zay ny fandarantsika ary ny fandarantsika dia miverina amin'ny alatsinainy amin'ny valo sy sasany dia hitantsika koa ny amin'ny RTB live sy ny amin'ny YouTube any manokany amin'ny tolakandro anoany raha te hiaona amin'ny général ianareo dia antsoiny 22 443 87 rehefa azonareo lara telefony général dia atsoy izy isaka maraina fitsasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny iray sasany ka hatramin'ny roa rehefa azonareo ndray général dia meny général anareo ny ora sy ny fotoana ary ny toerana izay ionanareo dia atzao zay fotoana izay satria misy ny zavatra ataony tsy tsika rery no raisiny akory raha sendra misy tsy fahafahantsika tampoka dia milaza miantso amintsika mba ilazan'izay tsy fahafahana tampoka izay fahatongavanareo moa disan'ny zava-dehibe tapitra ny fandarantsika ary mamy fotoanantsika ho manaraka indray Bruno teo amin'ny rafiny teknika tadiny kirakirany sary ary ny mpanabe ny général Philippe Ramakavelo no nanao famelabelarana tena mpanitsika tsena